soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une raison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Organ funondro anariva ho feno fiderana an'Andriamanitra, ho feno fiankofana amin'Andriamanitra satria mendrika loatra n'Andriamanitra, mendrika loatra izy nandray nisaotra nihaja nitera nilaza dia araka ny teneniko teo dia sokafy ny fonondro any, sokafy ny fonondro any, sokafy ny sainao, sokafy ny ao anatinao ray manontolo tena hoe vonona ho tany lemaka, ho tany tsara, hitsiriny ny tenin'Andriamanitra, ny semence ny tenin'Andriamanitra andrano. Dia ndaontsika hiaraka nandratra an'Andriamanitra, hiaraka hanambara ny fahamasinana androany, hiaraka hanambara fa mendrika izy handray ny fiderana sy ny fiankaovana rehetra tena dera amin'ny fona manontolo Jesosy ankalazao hiankohofy amin'ny fona manontolo izy androany. Mety tsy hainao loatra ny tononkira mandeha, ny feokira mandeha ato fa hiaraka hanandratra ny fahamasinan'Andriamanitra fotsiny tsika dia ndaontsika hiaraka hiditra. Ndaontsika hiaraka hanakipy masontsika dia hiditra amin'izany fanatrehan'Andriamanitra. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Seigneur. Et les anges acclament, tu es saint. Les anges acclament, tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Et les anges acclament. Bwana anajua tiktika Bwana. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Love que les anges acclament, tu es saint. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus izy no hiteny androany, izy ny hanafatra androany, izy ny hanome ny hafatra androany. Lazao ihany hoe ton nom est le plus grand. Et tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité,
puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. J'acclame, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es. Doera canare chantana tsica della zetica mi c'è massa nei nozi socio et les anges acclament. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint. À jamais tu es saint. Alléluia. Les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Amen. Tout ton peuple crie, tu es saint. Tu es saint. Toi le roi des rois. Tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint. À jamais tu es saint. Amen. D'autres qui étaient comme enfants, c'est un match en masse. Petra comme ces affaires Diana, alléluia. Alléluia. Asandrato mivavaka androany ariva, asandrato mivavaka androany ariva, mangeta hitan'Andriamanitra, mangeta hitan'Andriamanitra androany. Aza vela andeha fotsiny zao fotoana zao, aza vela andalo fotsiny zao fotoana zao. Aza vela fotsiny hoe tonga eto fotsiny a dia hay misy direct androany na hoe tonga eto fotsiny a androany satria te ho tonga eto comme ça fotsiny te eo amin'ny raha lasana bafa ndao tena hoe angetaheta tanteraka an'Andriamanitra androany. Ndao angetaheta tanteraka ny tenin'Andriamanitra androany fa zany tenin'Andriamanitra zany ny puissance, première puissance. Ary zany ny tena hoe manana ny hery ambonin'ny hery rehetra, manana ny tanjaka ambonin'ny tanjaka rehetra, manana ny fiainana ambony fiainana hafa zay mety fantatsika hatramin'izay. Ary aoka zany teny zany no omena antsika tsirairay avy, aoka ny etaetan'Andriamanitra tena hisokatra androany, ndao hisokatra ny fotsika androany, ndao hisokatra ny fotsika androany, ndao hisokatra ny fotsika androany. Alléluia. Alléluia. Misotra Jesosy. Ingasitraka indrindra Jesosy. Sanatao trano vavakantsika dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra indray mity takarivo ity a. Ny amin'ny fotoana izay omena Andriamanitra antsika fa antsika tena miombona amin'ny tanteraka. Mahatsiaro ny teny zay Andriamanitra ny Amosa 4:7 hoe raha mierina ny liona iza ny tsy atahotra ary Jehovah tompony no miteny a iza ny tsy aminany. Ny Baiboly dia milaza fa tsy manao na inona inona tokoa Andriamanitra raha tsy efa milaza ny heviny izy amin'ny mpanompony. Misoroko ny teny hoe mpaminany satria ny mpaminany lehibe sady tokana ny tompony hery sy ny fahefana dia Jesosy Kristy avy any Nazareta rery. Fa ny ankoatra rehetra izay dia tafidina ho isany atao hoe mpanompo ampiasain'Andriamanitra avokoa. Izany androantsika dia tena nokatra ny fotsika hiaino ny feon'Andriamanitra dia mangatakitsika ny fanahy masin'Andriamanitra sy ny esprit de discernement mba tena hiasa mahery eo anatsika androany a manoloana ny hafatra izay omen'Andriamanitra mba ahafahantsika mihinana ny fahamarinan'ny teny a sy ahafahan'ny tenin'Andriamanitra tena mamaka sy miasa mafy ao anatsika androany ariva. Asandrato mivavaka ao a dia angatao zay teny zay. Ray masina tsara indrindra sy ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy a raha tonga eto zay mititaka arivo ity a tsy tonga eto zay fakahita fa efa ela tsy niona fa tonga eto zay mititaka arivo ity a andray ny teninao. Anisan'ny zavatra sarobidy indrindra mialohan'ny anaovanay ny zavatra rehetra sy ny fahatsarana rehetra ny mandre ny feonao Andriamanitra. Koa satria
ao anatiny tiraky ty sy ao anatin'ny ministerandriamanitra dia misy zavatra tianao ho renesina indray nytitakarivo ty satria ianao no hiteny afatra avy aminao no zaraina dia ok'andriamanitra ho tonga fiainana ao anatinay zany manomboka amiko izay tondry zany teny zany satria tsy hany teny andriamanitra fanao dia aoka izay rehetra hiara hiaina sy hiara hisitraka ny fahamarinana zany ho an'izay mihaino rehetra ny tokantrano ihany koa mangataka andriamanitra ho an'izay manaraka direkta rehetra naiza naiza ny toerana misy an'izany olona zany amin'ity takarivo ity dia ataovy miaraka aminay eto ny fosiny fanahany andre ny teninao andriamanitra amin'ity takarivo ity dia misandrata manokana Jesosy malalako ho anao ny fiandrianana satria masiny ianao mendrika ianao anarana ambony indrindra ny anaranao ianao rery mimpamonjina mandrakizay mitenena tombo famiananao zay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Amin'ity takarivo ity amin'ity takarivo ity dia nomen'andriamanitra fahafahantsika afaka hiaino afatra avy amin'ny tompo rehefa nandalo olana kely karazana témoignage le izy fa hozaraiko amintsika le izy hoe niteny andriamanitra tao anatin'le izy dia rehefa niteny andriamanitra tao anatin'le izy dia niraisiko tena hoe afatra ho ampitaina miloha amin'ny farany taona ty afatra ty androany. En cette soirée, Dieu nous donne l'opportunité de pouvoir entendre des témoignages. C'est comme des témoignages, mais en fait, c'est vraiment un message de la part de Dieu que j'ai reçu de la part de Dieu concernant voilà, un message qui doit être dit avant la fin de l'année. Rehefa nisy fotoana zany rehefa hiditra ny France zay dia tratran'ny olana anankiray zasy ny ankonako. Quand on était sur le point d'entrer en France, on a été exposé à un certain nombre de problèmes à notre entrée en France. Zay problème zay dia adino tao anatin'ny avion ny passeport zanako zany hoe very tao anaty avion zany ny passeport. En fait, ce problème-là, c'est que en fait, ma fille, elle a perdu son passeport dans l'avion. Dia rehefa adino ny passeport ny tany anaty avion rehefa adino ny passeport ny tany anaty avion dia ivoaka ny territoire frantsay zay alohan'ny hiditra eto France dia tsy maintsy niresaka tamin'ireo polisy tompon'andraikitra zany amin'ny police frontière. Et quand on s'est rendu compte de la perte de ce passeport, donc il y avait toute la police des frontières qui était là pour voilà, nous enquêter, etc. par rapport à cette perte. Ny zavatra misy zany tokony azo antoka hoe ho hita le passeport atao anaty avion nefa ny anagaga fa nandritry ny adiny enina ny tadiavana fa tsy hita le izy. Donc ce qui est logique, c'est que si c'est perdu dans l'avion, on aurait dû trouver ce passeport très rapidement, on va dire en quelques minutes. Mais ce qui était étonnant, c'est que pendant 6 heures, on a cherché et le passeport n'était pas trouvé. Dia voatery zay nampandrosoana tao amina karazana efitra kely anankiray natao enquête tao par rapport an'le passeport tsy hita. Et on nous a isolés dans une cellule, on va dire, pour nous enquêter par rapport à ce passeport qui est perdu et qui bizarrement qui n'a pas été retrouvé en 6 heures. Dia tsy tantara zavatra be dia be atao anatin'le izy fa ny décision tsy maintsy niraisin'ny frantsay sy ireo polisy ireo dia ny hoe tsy maintsy mody ny zanako vavy rapitso maraina amin'ny folo raha hoe hariva zany zay ny tao dia hoe rapitso maraina amin'ny folo dia izy rery niverina ho an'ny Madagascar zany. Et donc finalement, comme le passeport n'a pas été retrouvé, la police des frontières a donc pris la décision de faire retourner ma fille à Madagascar, donc le lendemain matin de cette perte à 10 heures. Ny zavatra nitranga tao anatin'izay dia tena mafy be ho anay menakafy satria ny zavatra nilazain'i Jesosy dia zao hoe miara manompo an'Andriamanitra zay raha nisan'ny teny fikasana ny men'Andriamanitra anay zany rehefa mandeha dia tsy maintsy miaraka ohatrany tamin'ny famillen'i Abraham ny mpianakafy. Et c'était vraiment très dur pour nous cette décision parce que ce que Dieu nous a dit, c'est qu'on doit toujours être ensemble en servant Dieu ensemble. On sert Dieu ensemble en fait. Et là, c'était vraiment le contraire qui s'est passé, c'est qu'il y avait ma fille donc qui devait rentrer. Tena ngamba fantatrareo ny mety amin'ny mafiny zany ao zay mananjanaka fa zao ny zavatra nitranga navoaka tao amin'io toerana io zay fa tsy le zanako vavy rery no tazomina tao dia niteny le polisy hoe aza mananareo fa ny amin'ny hôtel de police izy no mipetraka mandra-pandehanany rapitso miverina ny Madagascar amin'ny folo maraina. Et donc on nous a fait sortir de l'aéroport
pour entrer en France, sauf ma fille qui a été retenue à la cellule d'isolement. Et juste la police des frontières nous a rassurés, ne vous inquiétez pas, on va bien prendre soin d'elle jusqu'à son départ demain matin. Ny zavatra nisy a tomany le zanako vavy de niteny hoe dada aza vela rery fa tena tsy zakako mafy amiko raha andeha daholo nareo de za rery no eto. Et puis ma fille a pleuré pendant ce temps-là et elle m'a dit, papa, s'il te plaît, ne me laisse pas tout seul, c'est trop dur pour moi. Si vous tous vous partez et que moi toute seule je reste là. Tao anatin'izany de tena vesatra be ny fokoa nalahelo ny zanako vavy io tsy le zavatra loatra nitranga ny tena hoe mafy tamiko satria manaiky ny fitondran'Andriamanitra rehefa hoe tsy maintsy zay ny zavatra hitranga fa ny tena mafy tamiko de nahita azy rery teo amin'le vitre mifampikopakopaka de samy lasa zany aloha tamin'iny fotoana iny satria nasainy zareo mivoaka zay de izy rery sisany tao. Ce qui m'a surtout attristé, c'est pas vraiment la situation en elle-même, mais c'est vraiment de ressentir ce que ressent ma fille à ce moment-là et de le voir juste à travers la vitre et de devoir lui dire au revoir alors que c'était pas du tout ça ce qui était prévu. Mais moi j'accepte voilà le projet de Dieu, comment Dieu va conduire les choses, etc. Si Dieu veut le faire ainsi, si Dieu veut que ça soit ainsi, bah j'accepte, mais c'est juste que ma fille, c'est ça qui m'a attristé. De rehefa mifankahita taminy de tsy hitako zay atao satria zay ny voalaza ny lalàna navesatra be tato-poko ary tena latsaky ny ranomaso sady nalahelo mafy. Parce que voilà, c'est ce qui est dit dans la loi, donc elle devait retourner le lendemain matin à 10h. Si on applique la loi, bah, ça aurait été ça. Et c'était vraiment quelque chose qui était dur et c'était vraiment lourd dans mon cœur, donc j'ai pleuré. Tena nomboka niteny tamiko Andriamanitra taorinan'io laza hoe mavesatra ny ao anatinao satria tianao ny zanakao. Et puis Dieu m'a dit dans mon cœur que ok, ton cœur est lourd parce que tu aimes ta fille. De hozy i Jesosy hoe ohatr'izany koa amin'ny olombelona rehetra na zay mpanota faran'izay ratsy indrindra azy de mavesatra ny fitiavana azy foana mifoky satria tiako ny olombelona. Et puis Dieu m'a dit que j'agis de la même façon avec les êtres humains. Même si c'est quelqu'un qui pêche vraiment le plus pire des pécheurs, mon cœur est toujours lourd d'amour pour cette personne. Izy fotoana anankiray ozy Jesosy zay tena tsy zakako mihitsy niatrika an'izany. Il y a vraiment une situation où je supporte pas du tout d'affronter ça, a dit Dieu. Ozy izy hoe ohatran'io zanakao io zay tsisy ninina azonao atao amin'izany fotoana izany akoatra ny jery ny ranomasony tena vaky ny fonao satria zanakao le hisaraka aminao nefa ny fisaranareo mety ho vetivety. Et c'est exactement comme le fait que tu dois dire au revoir à ta fille à travers la vitre et tu peux rien faire à ce moment-là. Et alors que votre séparation va être juste temporaire, va être juste passagère. Mais moi, à ce moment-là, bah, je serai très triste et je ne supporterai pas de voir mon enfant, de devoir lui dire au revoir à tout jamais. Midika fa tsisy tsony fionana amin'le mpanota zay very raha toa ka tsy nakatosina ndray ny fepetra izy talohan'ny fotoana hoe afatesany ka rehefa tonga ny fotoana fitsarana nefa de tsisy ninina azoko atao tsony fa ao anatin'izy velonaina mbola miandry hatramin'ny farany amin'ny fahasoavana ny verenany. Parce que si un pécheur n'accepte pas d'obéir à Dieu et de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel avant qu'il meure dans la chair, et avant qu'il meure plutôt voilà, et avant qu'il soit mort, avant le jugement, et ça sera vraiment la séparation éternelle et je ne pourrai plus rien faire et ça va être un moment où je ne supporterai pas. Mais c'est au moment où il vit encore sur terre, c'est à ce moment-là que ma grâce est encore ouverte pour qu'il puisse recevoir le salut. De taorinan'izay moa zany isorana n'Andriamanitra fa rehefa tonga tao ambany tao zay efa tafavoaka ny io toerana io satria efa voatomboka daholo ny passeportnay le hita de mipetraka kelikely teo zay mivory niaraka tamin'ny mpiara-mivavaka. Et puis avec les frères et sœurs en Christ qui sont venus nous chercher à l'aéroport, on était juste en bas, on était juste en train de discuter, de parler, etc. avec le passeport qui a été déjà tamponné.
teo zay nanomboka ny saintsaina hoe inona ny tokony atao mba hamoahana zara zany hoe niasa saina am'izay zay zany hoe inona ny tokony atao a ampiasanandreo olona fantatra rehetra sy relation fantatra mba hanafoanana an'le problème zany mba hoe hanamorana an'le izy. Et puis on a commencé à beaucoup réfléchir, à chercher des solutions humaines avec voilà, qui sont nos relations, on connaît qui, on connaît quoi, pour essayer de résoudre ce problème-là. Tao anatin'iny a efa nanomboka nakasara ny passeportnay de hoe angataka any am'TLS ny fafana am'délivrer an'le proof ny fisian'le visa ao anatin'le passeport aty amin'ny frontière frantsay. Sarotra be le izy fa tao anatin'ny voaka sary zay nisy ny teny hoe hita le passeport. Et on a commencé à penser à appeler le TLS à Madagascar, ceux qui s'occupent de la délivrance des visas. Et en fait, c'était vraiment quelque chose de très compliqué, de très difficile. On ne savait pas quoi faire. Mais finalement, on nous a appelé à la dernière minute que le passeport a été retrouvé. Tonga de latsaka ny ranomasoko sady nandoalika ny sotran'Andriamanitra, nandren'Andriamanitra indray taorianan'izay. Puis, à ce moment-là, mes larmes ont encore coulé, encore une fois. Et j'étais vraiment plein de reconnaissance à Dieu. J'étais à genoux et je lui ai offert des actions de grâce. Et Dieu m'a parlé juste après ça. De niteny tamiko Andriamanitra, ohatry zany koa ny fifaliana any an-danitra amin'ny olona anankiray efa teo akatoky ny fahaverezana nefa tena niova fo sy nibebaka marina izy ary niala tamin'ny ratsy fanaony de avitra tamiko. Et Dieu m'a parlé à ce moment-là à combien plus forte raison ma joie de voir un pécheur qui était déjà au bord de la perdition revenir à moi pour recevoir le salut. Androany ariva tia metraka ny ty afatra anankiray ty a ho antsika zanak'Andriamanitra rehetra zay manaraka an'izao émission zao. Ce soir, j'aimerais vraiment donner ce message à tous les enfants de Dieu qui nous écoutent en cette soirée. Tianao Jesosy, manana programme matotra ho anao izy. Fahazadino a tsy fanao manararoatra ny famindrampon'Andriamanitra. Dieu t'aime et il a vraiment un projet bien établi pour toi. Mais par contre, j'aimerais te dire, ça se fait pas d'abuser de la miséricorde de Dieu. Fa maninona no miteny an'izany? Zao ny zavatra tiako tenenina. Ho avy ny fotoana tsy maintsy iveriny Jesosy. Ary amin'ny fotoana iverenany de mikatona miaraka amin'le fotoana ampakarany antsika iny koa ny fotoanan'ny fahasoavana. Pourquoi je vous dis ça? Parce que viendra le jour, le moment, l'instant où Jésus va revenir. Et la porte de la grâce va être fermée à cet instant-là. Zao ny fotoana tena ahafahantsika tsiray avy manomana ny ao anatintsika tsy hamazo vazy an'Andriamanitra na sanatria iny hitoetra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana isika. Maintenant, c'est encore le moment de décider de ne pas se moquer de Dieu et de toujours accepter de marcher dans la volonté de Dieu et ne pas faire exprès de désobéir à sa parole ou de désobéir à sa volonté. Androany a tezara amintsika ao anatin'ny fotoana foy an'ity fahamarinany ity hoe inona ny zavatra angatan'Andriamanitra amintsika sy andrasan'Andriamanitra amintsika amin'izao farany tao zao. Ce soir, j'aimerais vraiment vous partager ce message de ce que Dieu attend de nous en cette fin d'année. Raha isika ny tenin'Andriamanitra avakitsika amin'ny teny frantsay any Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo a ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahafolo. Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahafolo. 2 Corinthiens 10, versets 6 à 10, au nom de Jésus. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Hitantsika ao anatin'ny roa tenin'ireo ny zavatra tian'Andriamanitra tena apetraka hoe aiza ny sarobidy kokoa ao am-pon'Andriamanitra momba antsika mampanompony antsika. On voit dans ce passage ce qui est vraiment précieux dans le cœur de Dieu nous concernant. Hozy izy Paoly hoe nisy tsilo iraky Satana amely amin'ny Paoly. Ny dikany hoe tsilo zavatra manindrona maharary. Tsy misy tsilo hoe mahafinaritra zany mipetaka amin'ny vatanao, fa rehefa misy tsilo manindrona anao dia tena hoe tsy mahazo aina ianao. Et Paul a dit qu'il m'a été mis une écharde dans la chair, envoyée par un ange de Satan, et pour me souffleter. Donc, Paul a dit, il m'a été mis une écharde dans la chair, envoyée par un ange de Satan, donc pour me souffleter. Et en fait, une écharde, c'est un peu comme une rance. Donc, une rance, quand ça pique, quand ça pique ta chair ou ton corps, ça fait très mal. Il n'y a pas de rance qui te pique et voilà, c'est rien. Mais quand il y a des rances qui te piquent, t'es mal, ça te fait mal. Zavatra anankiroa ny voaraika ao anatin'io teny io ny fahamarinana ny ampon'Andriamanitra ho antsika. Il y a deux choses que je reçois de la part de Dieu. C'est une vérité vraiment de la part de Dieu. Ny fomba namalian'Andriamanitra amin'ny Paoly hoe ampoanao ny fahasoavako. C'est la façon dont Dieu a répondu à Paul quand il a dit « Ma grâce te suffit ». Tokony namaly Andriamanitra hoe hositraniko amin'ny fahasoavako ianao. Dieu devait dire quand même, d'après notre logique, je vais te guérir par ma grâce. Na koa ny teny Andriamanitra hoe soroko ny tsilo fa aza manahy fa ianao olo ny fahasoavana. Ou de dire à Paul, tu es un homme de grâce, tu es un homme de Dieu, tu es un homme de grâce, je vais enlever les chardes par ma grâce. Fa ny zavatra namalian'Andriamanitra ny Paoly dia hoe ampoanao ny fahasoavako nefa tsy nesoriny le tsilo. Mais ce que Dieu a répondu à Paul, c'était ma grâce te suffit alors qu'il n'a même pas enlevé les chardes. Zany hoe teo amin'ny Paoly zany mbola mitoetra le fanaintainana zay tiany nangatahana imbetsaka fa tsy mivalian'Andriamanitra izy. C'est-à-dire qu'en Paul, cette écharde l'a encore piqué. Il avait encore mal quand Dieu lui a dit ma grâce te suffit. Ndiky fa ny atao hoe fahasoavana tsy hoe rehefa miasa Andriamanitra manasitrana antsika. C'est-à-dire que la grâce, ce n'est pas forcément quand Dieu a agi en nous donnant la guérison, par exemple. Na ohatra Andriamanitra manao délivrance manafaka antsika fotsiny ihany. Et c'est pas forcément quand Dieu nous délivre de quelque chose qui nous arrive. Fa ny fahasoavana koa dia azo adika hoe ilay fiasan'Andriamanitra miaro sy mitahiry antsika na mbola eo aza le problème. Mais la grâce, c'est aussi quand Dieu nous protège et nous garde malgré les problèmes. Fa maninona moa le problème tsy nesoron'Andriamanitra? Pourquoi Dieu n'a pas enlevé tout de suite les problèmes? Nampiasa ny fitiavan'ny Paoly azy Andriamanitra ho lalana iarovana azy amin'izay mety ho karazana toetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba tsy handringana azy na dia eo aza le tsilo. Dieu a utilisé l'amour de Paul pour Dieu. Dieu a utilisé l'amour de Paul pour Dieu pour le garder et le protéger des états de cœur qui lui sont pas convenables et qui ne sont pas conformes à sa volonté. Ohatrany hoe alohan'Andriamanitra Paoly marary amin'ny tsilo ny nofony toy izay toetra ao anaty frère ihany. C'est-à-dire que Dieu préférait que Paul ait mal à cause de l'écharpe
qu'il s'enorgueillit de l'orgueil qu'il avait à ce moment-là. Ny tian'Andriamanitra ho hita zany Paoly a misy tsilo marary toy izay Paoly a miriare. Donc Dieu préférait voir Paul avoir mal que Paul être orgueilleux. Teteny amintsika hoe miota faran'izay ratsy kokoa mihoatra lavitra noho izay hita maso hitsarantsika ny olona mpimamo, ny mpisotro toaka, ny mpandainga sy ny mpijangajanga ny fanahy firehareana ao anatintsika. Il y a un péché encore plus pire que ce qu'on voit par nos propres yeux, par exemple, les débauches, les comment dire, quand on boit trop d'alcool, etc. Et l'adultère, l'adultère, tout ce qui est impudicité, etc. Il y a un péché encore plus pire que tout ça, c'est l'esprit d'orgueil. Mba fantatrareo fa nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny fijaliana ny kapohana azy dia mba ho fanasitrana antsika. Vous savez que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Fa leon'i Jesosy mahita Paoly marary toy izay Paoly mirehare. Mais Jésus préférait voir Paul avoir mal que Paul s'enorgueillir. Zany hoe miota faran'izay ratsy indrindra tsy tian'Andriamanitra iainantsika zanak'Andriamanitra dia ny fanatsika fo mirehare. C'est-à-dire que le plus pire des péchés que Dieu veut vraiment qu'on ne rentre pas dedans, c'est l'orgueil. Ny deuxième point tena ngeza be hitako révélation nomeny tompo ao anatin'io teny io ihany koa dia ity. Et la deuxième révélation que j'ai reçue à travers ce passage, c'est cela. Mahavarina le fomba fiasan'Andriamanitra mamela ny tsilo eo fa tsy hampaninina ny Paoly. Ça me fascine la façon d'agir de Dieu quand il laisse les chartes en Paul, mais il ne laisse pas les chartes faire quoi que ce soit à Paul, faire du mal à Paul. Midika fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia mahavita mitahiry olona anankiray marary tsy ho faty. Raha dika dia zao tsy natao an'ny olona marary ny fahafatesana fa natao an'ny olona izay tsy voatery ho marary fa salama tsy miambina. C'est-à-dire que la mort n'est pas faite pour les personnes malades. La mort n'est pas faite pour les personnes malades, mais a été faite pour les personnes, même s'ils sont en bonne santé, mais ils ne veulent pas. Midika fa misy zavatra tokony ambenantsika fa tsy tsika ambany zavatra amin'ny fiainam-panahintsika milohan'ity faran'tony ary ilana fandiniana tena maika. C'est-à-dire que nous devons vraiment veiller et prier avant la fin de cette année, parce que Dieu veut nous parler, Dieu veut nous transmettre un message. Zao le afatra tian'Andriamanitra ho tenenina amintsika. Voilà le message que Dieu veut nous transmettre. Andriamanitra tsy hanakana ny problème tsy hitranga mandrakizay. Dieu ne va jamais bloquer les problèmes pour qu'ils n'arrivent pas, pour qu'ils ne surviennent pas dans notre vie. Andriamanitra tsy hanakana ihany koa ny tsilo tsy eo amin'ny Paoly. Dieu ne va pas bloquer les chartes à ne pas entrer en Paul. Andriamanitra tsy hanakana ny afo tsy rehatra amin'ny sadraka sy mesaka sy Abednego. Dieu ne va pas bloquer le feu à ne pas brûler et brûler avec à l'intérieur Shadrach, Meshach, Abednego. Andriamanitra tsy nanakana ny liona tsy herina atao andavaky ny liona rehefa nahitan'ny Daniel. Dieu ne va pas bloquer les lions à ne pas rugir, voilà, à ne pas rugir dans la fosse aux lions. Fa zao ny zavatra ho ataon'Andriamanitra ny fahasoavany. Mais voilà ce que Dieu fait à travers sa grâce, par sa grâce. Ny hoe ampo anao ny fahasoavako. Ma grâce te suffit, ça veut dire rehefa anotrona anao zany hoe rehefa hiasa eo amin'ny fiainanao satria tia ay ianao. Quand moi je vais t'assister, c'est-à-dire quand je vais agir dans ta vie parce que toi tu m'aimes. Dia ataoko miara-miasa asoa ny zavatra rehetra ahatateraka ny famolavolako anao ho tonga olona araka ny foko. Je vais faire en sorte que toute chose concourt pour ton bien, pour que tu sois quelqu'un agréable à moi et que tu sois quelqu'un qui suit ma volonté. Paul tena nalemy narary ohatran'ny olona faharofo zany ny paoziny fa kay tian'Andriamanitra ho azonona amin'ny fanetretena izy satria mana révélation be izy.
Paul, on dirait, quand on le voyait à ce moment-là, on dirait qu'il était au plus mal et qu'il était vraiment quelqu'un de faible. Mais à ce moment-là, Dieu voyait quelqu'un de fort parce qu'il avait plein de révélations et il le gardait de l'orgueil. Zavatra mahafaly atsika dia zao hoe rehefa mananton'andriamanitra tsika dia sitrana, rehefa mananton'andriamanitra tsika dia afaka, mahery andriamanitra mavita ny zavatra rehetra, mahafinaritra atsika ery mihaino an'izany. Ce qui nous réjouit à chaque fois, c'est que quand on s'approche de Dieu, on est guéri. Quand on s'approche de Dieu, on est délivré. Nos problèmes sont résolus, etc. Amin'andriamanitra ny zavatra sarobidy sy mahafaly n'andriamanitra dia mahitatsika manetry tena, mahitatsika manome voninahitra azy, mahitatsika mandefitra mamoaka ireo vokatry ny fanahy ao anatin'ny fotoana izay ampiasany antsika mahery vaky. Mais ce qui réjouit le cœur de Dieu surtout, c'est quand il te voit humble, quand il te voit vraiment lui donner toute la gloire alors qu'il t'utilise puissamment. Dia hozy izy andriamanitra hoe tsy esorina le tsilo ka mba hampanetry tena anao. Et Dieu a dit non, je ne vais pas enlever l'écharpe pour que tu sois humble. Satria sarobidy amiko mihoatra lavitra no fitarainanao fanafahana ny fahitako anao manetry tena. Parce que te voir humble est plus précieux pour moi que le fait que tu me demandes de te délivrer. Tiako fantatsika ry havana ty famarinana anankiray ity. J'aimerais vous dire cette vérité ce soir. Isaky ny misy zava-baovao tian'andriamanitra atao dia manome fotoananao andiny tena foana izy mialohan'ny fotoana natanterahany an'izany. Isaky ny misy zava-baovao tian'andriamanitra atao dia manome fotoananao izy andiny atena mialohan'ny fotoana anatanterahany an'izany. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire, il te donne le temps de toujours pour que tu aies un temps de rétrospection et d'examen de soi avant qu'il accomplisse réellement cette nouvelle chose. Andriamanitra dia namangy manokana amin'ny 31 io iteny afatra spécial eo anivon'ny ministère ny HVKL Mission Internationale. Dieu m'a vraiment visité pour le message du 31. Je veux vraiment apporter un message spécial pour le 31 décembre par rapport à la mission HVKL Internationale. Tiako za ianao tsika rehetra ho tafiditra soamantsara ao anatin'ny programman'Andriamanitra io. J'aimerais que chacun d'entre nous entre vraiment dans le programme de Dieu pour 2024. Fa nyteny tamiko Jesosy, Parce que Jésus m'a parlé. ny mpiara-miasa aminao rehetra, Tous tes collaborateurs, ny pasteur sa rehetra, tous les pasteurs qui collaborent avec toi, ny mpiara-manompo rehetra, tous les serviteurs, mila mitodika mandiny tena ao anaty famonoana ireo toetra tsy mampahazo aina ny fampiasan'Andriamanitra antsika sy ny sehoany eo fiainantsika ary anatronany antsika. chaque collaborateur doit se concentrer à faire un examen de soi et à faire mourir les états de cœur qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu et qui sont à l'opposé de la manière dont Dieu les utilise. Tadio fa ty teny ty eo bokon'ny Timoty voalohany, bokon'ny Timoty faharoa azafady, Timoty faharoa toko fahatelo manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy hatramin'ny andiny fahadimy. De Timothée 3, 1 à 5. Au nom de Jésus, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Hitanareo ny tian'Andriamanitra ho tenenina lasa le olona no alavirina rehefa mamatotra le toetra. Ce que Dieu dit dans le verset 5, c'est que on doit s'éloigner de ces hommes quand trop d'états de cœur mauvais les enchaînent. Inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Ny fisakaizana amin'ny ratsy dia manimba ny fitondran-tena tsara. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tsika tsy afaka hanova ny hafa raha mbola mitondra vesatra eo anoloan'ny hafa zay torintsika ny filazantsara. On ne peut jamais changer les autres si on s'approche des autres avec nos mauvais états de cœur. On ne pourra pas vraiment les libérer de ce qui les enchaîne.
ho an'ny mpitandrina rehetra ho amin'ny mpanompon'andriamanitra rehetra mila mandiny tenitsika so mbola misy karazana fifandraisana miafina ao anatintsika amina zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra. Il faut qu'on fasse un examen de soi, il faut vraiment qu'on prenne le temps de rétrospection pour enlever tout ce qui est mauvais dans notre cœur, dans notre état de cœur, alors qu'on est utilisé par Dieu. Satria raha misy ho tamamatotra anao anankiray miafina tsy ho délivrer amin'izay mihitsy ianao raha tsy manaiky ny faratsiny zay toetra zay vo esorin'andriamanitra vo miditra tsetr'andriamanitra manafaka anao. Parce que s'il y a un péché caché en toi, tu ne seras jamais délivré de ça si tu n'acceptes pas d'abord que c'est mauvais. Ny alalàna fa tena hoe miombona sy vita communion am'le toetra ratsy ianao isaky ny mandreny le tempahamarinina ianao de miseho révolté ao anatinao satria le fanahy tsy mahazaka fa te toetra ao anatin'le fiainana. La manière par laquelle on pourra savoir si tu es déjà vraiment à un avec ce péché-là, c'est quand on parle de ce péché-là, on te voit toujours être révolté, de te justifier, tu essaies de te justifier par toi-même, alors que tu n'acceptes jamais que c'est mauvais. Est-ce que vous savez que Dieu aime Paul? Dieu aime vraiment Paul, il aimait vraiment Paul. Falon'andriamanitra mahita ny Paoly misy clé mibaby fa miditry ny lanitra toy izay mahita ny Paoly salama nefa ho faty sy ho very ao anatin'ny frériance satria mahalala an'andriamanitra loatra izy. Mais Dieu préférait lui voir avec son écharpe et qu'il rentre au ciel après que de le voir en bonne santé, très en bonne santé, et finalement être perdu éternellement à cause de son orgueil. Tiatony nahitako ny mahasarobidin'ny toe-mpanaraka an'andriamanitra ho ambony lavitra sy mihoatra no fampiasan'andriamanitra. C'est là que j'ai vu comment est plus précieux le fait de sur la volonté de Dieu avoir un bon état de cœur en suivant Dieu que d'être utilisé puissamment par Dieu. Ny olona ho laviny Jesosy amin'ny andro farany dia efa niteneny eo matetoko fafito fa maro ny laza fa namoaka demia tamin'ny anarako naminany tamin'ny anarako nano asa lehibe tamin'ny anarako zany hoe reo olona manamary tena sy miafina ambadiky ny fampiasan'andriamanitra azy. À la fin des temps, nous voyons dans Matthieu 7 que Jésus a dit que il y en a beaucoup qui vont dire à Jésus, mais nous avons fait ci, nous avons fait de grands miracles, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons délivré les démoniaques en ton nom. Mais c'est là que j'ai vu que il y a vraiment des gens qui se cachent derrière la façon dont Dieu les utilise pour justifier leurs péchés. Azadiny fa amitaka atsika ny fomba fampiasan'andriamanitra atsika raha to ka tsy iaina ny fahamarinan'andriamanitra sy ijoro amin'ny fahamasinantsika eo am-panompona azy. Attention, parce que la façon dont Dieu va nous utiliser, il faut pas que ça nous trompe, parce que si on ne fait pas attention, ça va nous tromper dans le sens où on va toujours nous justifier dans les péchés où on a déjà l'habitude de faire. Mba fantatsika ve fa nanana vision Balaam fa ny vision amin'ny Balaam tsy mitondra fanovana ho anazy fa natonga azy famaly amin'ny boriky. Vous savez que Balaam a eu des visions, Dieu lui a donné des visions, mais sa vision ne l'a pas changé intérieurement, mais ça lui a amené à discuter avec un âne. Afaka tsara mbola mahita anjely ny olona manohatra n'Andriamanitra ohatran'ny Balaam nampaminany azy. Afaka tsara ny olona mpaminany ngeza ohatran'ny Balaam tsy ao amin'Andriamanitra intsony fa nanohatra ny tenin'Andriamanitra nefa mbola mahita anjely sy mandray an'Andriamanitra izy. Un grand prophète comme Balaam, il peut vraiment entendre Dieu, encore voir des anges comme Balaam, mais qui n'est plus du tout connecté à Dieu. Ka ny fomba fampiasan'Andriamanitra anao sy ny gift na fanomezana tsy midika akory hoe accepten'Andriamanitra anao na eken'Andriamanitra raha to ka tsy ao am-ponao zay communion, qualité de communion zay. C'est-à-dire que les dons et la façon dont Dieu t'utilise ne sont pas des garanties qui font que tu es agréable à Dieu et que tu es sauvé. Hitanareo manambola zao dia maniraka olona anankiray andeha hividy mofo ohatra. Vous savez, par exemple, j'ai de l'argent, je vais envoyer quelqu'un acheter une baguette avec cet argent. Mandeha le olona irako mitondra an'le vola. Et cette personne, il prend mon argent, il va partir chercher la baguette.
dia lasa ny mpivarotra izy dia raisiny le mpivarotra le vola dia meny le mofo. Et puis, la boulangère va prendre l'argent et elle va donner à la personne que j'ai envoyée la baguette. Dia fantatrareo ve fa tsy mila miaraka amin'le olona vao eken'le mpivarotra fa rehefa hitany fotsiny le vola dia meny le mofo. Vous savez, j'ai pas besoin d'accompagner la personne chez la boulangerie, à la boulangerie, mais la boulangère voit juste l'argent et il donne la baguette. Toetra koa famezapasoavana. Et c'est exactement la même chose avec les dons. Rehefa nomena avy any ambony iny dia tsy hanenan'Andriamanitra fa omeny ianao. Quand Dieu a donné les dons, Dieu ne se repent pas de ce don-là qu'il t'a donné, mais il est toujours actif. Ekeny fanahy ratsy rehefa ao anatinao ny anaran'i Jesosy, rehefa nateraka indray ianao dia ekeny fanahy ratsy ny fampiasanao onction. Quand tu as reçu Jésus et que ce don est en toi, et que le nom de Jésus est en toi, les esprits mauvais ne peuvent pas résister quand tu appelles le nom de Jésus. Satria ny vola tsy maintsy alohanao azahoana an'le mofo, tsy maintsy any ampelatana mpivarotra aloha vao livreny le mofo. Dia ohatr'izay koa ny karazana ahafahana mandroaka devoly dia ny anaran'i Jesosy, ary noho io anarany io dia manaiky ny fanahy ratsy. Comme la boulangère tout à l'heure qui a donné la baguette juste en voyant de l'argent. En fait, la puissance, c'est la puissance du nom de Jésus. Et quand tu parles du nom de Jésus, Satan a peur et les mauvais esprits ont peur. Dikan'izay tsisy idiranao le izy fa avy amin'ny fiasan'ny fanan'Andriamanitra sy ny fiasan'ny herin'ny anaran'i Jesosy. C'est-à-dire que tu n'as rien à voir avec ça, c'est juste la puissance de l'Esprit de Dieu et de la puissance du nom de Jésus. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy miverina ao amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra satria ny fahafahantsika ho fantatr'Andriamanitra dia ozy izy hoe ny tompo manan'izao tompo kase zao, ny tompo mahalala ny anazy ary zay miantso ny anaran'i Jesosy takina hiala amin'ny ratsy. Voilà pourquoi c'est très important le fait de suivre la volonté de Dieu avec des bons états de cœur, parce que Dieu a dit que Jésus connaît les siens. Il connaît les siens et celui qui invoque le nom du Seigneur, qu'il se détache du mal. Tandremo ary mpanompo Andriamanitra isany. So zatritsika manompo an'Andriamanitra, zatra mihaino tenin'Andriamanitra, fa tsisy fiantraikana ao anatintsika ilay izy satria tsy manana communion tsika, tsy manana firaisana tsara amin'Andriamanitra tsika. Attention à ne pas trop avoir l'habitude de servir Dieu, d'écouter de la parole de Dieu, et alors que ça n'a plus aucun effet sur nous. Zany ny problème misy any eto ambony tany am'izao hoe miezaka anao asa tsara ny olona fa tsy mana tsara communion ny olona. C'est ce qui se passe en ce moment dans beaucoup d'églises et internationalement même, que les gens essaient de beaucoup trop exceller dans le paraître, mais non plus de vraie communion avec Dieu. Mafantatrareo ve atao inona fisasarana mafy tsy misy fankasitrahana. Est-ce que vous savez à quoi bon de trop se sacrifier pour des choses qui ne seront même pas récompensées? Tsy aleo ve ny zavatra tsara ataonao dia tokony hisy ifandraisany amin'ny kalitao any communion ao anatinao, fa zany akory tsy midika hoe tsy tokony ho zavatra tsara ho an'Andriamanitra ianao. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire des choses excellentes pour Dieu, au contraire, mais il faut juste que ce qu'il y a dans ton cœur soit en accord avec l'excellence que tu veux faire pour Dieu. Zay le fiainan'le olom-baovao ao am' Jesosy Kristy zay. C'est la vie des personnes nouvelles en Jésus-Christ. Misy zavatra be dia be a tiako lazaina aminareo fa mitytakarivo ity zavatra anankitelo a no maranako azy. Il y a vraiment plein de choses que j'aimerais vous partager, mais j'aimerais finir par 3 choses ce soir. Voalohany, rehefa mety ny toetranao a, rehefa mety ny toe-ponao a, rehefa tanteraka ny communion anao. Première chose, quand ton état de cœur est OK, quand ta communion est OK, quand ton service est OK, dia ho amorain'Andriamanitra ho anao a ny zavatra rehetra. Dieu va faciliter toute chose pour toi. Fantatr'Andriamanitra Paoly fa tsy afaka mihitsy ny fireharehanitra tonga dia nesoriny le tsilo. Dieu connaît très bien Paul. Il savait très bien que s'il enlève tout de suite les chartes, Paul allait continuer à être orgueilleux.
zay no mahatsara amin'ny fiainan'ny olona anankiray manaiky toetra eo an-tanan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Voilà pourquoi il est tellement précieux pour quelqu'un d'accepter d'être toujours, de demeurer toujours entre les mains de Dieu. Fantatrao, an'Andriamanitra ny contrôle ny fiainan'ny mpanompony. Parce que la vie de son serviteur est au contrôle de Dieu. Fantatr'Andriamanitra fa sarotra amin'ny Paoly ny anetry tena. Dieu savait très bien que c'est tellement dur pour Paul d'être humble avec l'excellence des révélations qu'il avait. Dia navelan'Andriamanitra ilay raha tsy hiditra tsehatra hitondra tsilo nefa nataon'Andriamanitra niara ny asa ahasoa ireo anamboarana amin'ny Paoly ho tena olona mety aminy. Et Dieu, c'est comme si Dieu avait permis le diable à faire entrer cette écharpe, alors que cette écharpe a participé au concours, au bien de celui qu'il aime, c'est-à-dire Paul. Zavatra nisy dia zao manindrona ny tsilo fa tsy nety maty Paoly. Ce qui s'est passé, c'est que l'écharpe l'a piqué, mais il était immortel à ce moment-là, enfin, ça ne l'avait pas tué. Ny antony nanotrina amin'ny Paoly Andriamanitra. La raison, c'est parce que Dieu a assisté Paul. Ny tsilo eo ihany fa ny herin'ny tsilo tsy nisy fiantraikany. C'est-à-dire que l'écharpe, elle était là, mais la puissance de l'écharpe n'avait aucun effet sur Paul. Dia ohatr'izay koa satraka sy misakisany bedanagoa ny afo nidedadeda ny hafanana teo ihany fa tsy nanakery tamin'ny zareo ilay izy. Et c'est la même chose pour Shadrach, Meshach et Abednego. Le feu a été chauffé cette fois et ça a brûlé, etc. Mais ça n'avait aucun effet sur eux. Dia ohatr'izay koa tamin'ny Daniel teo ny liona fa tsy napahefana ny herin'ny kaikitry ny liona sy ny apetihan'ny liona ny tsoahan'Andriamanitra. Et exactement la même chose dans la fosse aux lions, il y avait les lions, mais ils n'avaient pas pu rugir. Il y avait même Dieu a même enlevé l'appétit et la puissance des lions pour qu'ils ne fassent pas de mal à Daniel. Lasa vavolombelona anehoana ny fahatsarana ny endrik'ilay problème mpanoherana ohatrany mafy be natrehany. L'attaque du diable qui a été tellement dure a été devenue un témoignage pour ses serviteurs. Milohan'ny ty fifaranany taony ity Avant la fin de cette année, ny teny amintsika Andriamanitra. Dieu nous parle. Ny teny izy hoe Matthieu 9, 17. Matthieu 9, 17, c'est son message pour nous. Matthieu 9, 17. Matthieu 9, 17. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty sinoditra tonta. Raha izany dia ho tritra ny sinoditra ka ho raraka ny divay satria ho simba ny sinoditra fa ny sinoditra vaovao no asian'ny olona divay vaovao dia miara-maritra izy roa. Au nom de Jésus, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. Hozy Jesosy amin'ity takarivo ity amintsika tsirairay avy izay manaraka an'izao émission zao. Dieu nous dit ce soir à chacun d'entre nous qui suit cette émission. Na tonga anao ohatra mbola tsy tena nahita ny fisehoan'Andriamanitra sy tena mbola nahazo aina tamin'ny fomba nampiasan'Andriamanitra anao niaraka taminy dia satria tsy tsara communion anao aminy. La raison pour laquelle tu n'as pas vraiment vu encore Dieu se manifester pleinement et que tu ne l'as pas, et que la raison pour laquelle tu n'es pas satisfait de la façon dont Dieu t'utilise et comment tu te sens à ce moment-là, c'est parce que ta communion n'est pas encore vraiment profonde avec Dieu. Andriamanitra te hanidina divay vaovao fa ianao tsy mety hiala amin'ilay sinoditra tota. Dieu veut verser un vin nouveau, mais toi tu ne veux pas quitter l'outre neuve. Misy sinoditra tota zay toetra ao anatinao mbola tsy mety afaka ao mihitsy fa hatramin'izay nahainao anao io toetra io voalohany amin'izany toetra izany lazain'i Jesosy tsy mba mianatra mihaino ny hafa fa te-hiteny foana. Tu as toujours vécu avec un péché depuis toute ta vie en fait. T'as grandi avec ce péché et jusqu'à maintenant t'es pas délivré de ça. Et l'une des choses, l'un de ces péchés que Dieu m'a dit, que Dieu a mis dans mon cœur, c'est le fait que tu parles trop, tu n'écoutes jamais les autres. Ny anankiray faharoa lay toetra ty toetra anankiray ty tena tsy tiany Jesosy.
toetra feno avonavo-po. Et la deuxième chose, c'est vraiment une chose que Dieu déteste, c'est ce caractère orgueilleux, c'est l'orgueil. Ary io a mahazo ny olo nofo be dia be. Et ça atteint vraiment beaucoup de personnes dans la chair. Hitanareo ny avonavona sy ny firariana zanak'olo menadara hita-po. Vous savez, l'orgueil et la vantardise, c'est des fils de frères et sœurs. Ry zareo miara-miasa daholo, miara-miasa aloha toetra anankiroa reo. C'est deux caractères qui collaborent ensemble, l'orgueil et la vantardise. Dia jereo tsara tsy navelan'Andriamanitra iainao anatin'io Paoly dia aloha navelany nisy endrasanao ve zany satana nisy tsilo voanaiky ianao nefa ianao tsy maintsy an'olo teny eo an-tanan'Andriamanitra ihany. Vous savez, Dieu préférait que Paul, que les chars atteignent Paul pour qu'il ne puisse pas tomber dans ce péché-là. Et est-ce que toi, tu vas attendre qu'une écharpe t'atteigne pour accepter la parole de Dieu? Accepte la parole de Dieu avant tout ça. Ao anatin'izany ny langa ny fitaka. Ça en fait partie aussi le mensonge, la tromperie. Ao anatin'izany toetra rehetrarehetra zany mety synoditra tota ianao be fialonana. Parmi les outre-neuves, il y a aussi la jalousie. Adika ianao amin'izay tianao mahafinaritra fotsiny amin'izay fitsarana eritreretin'ny sainao azy ny zavatra rehetra. Tu essaies juste d'interpréter les choses de la manière qui te convient à chaque fois. Dia hozy izy Jesosy hoe Paoly nampianatra an'izay. Hozy izy Paoly hoe fieritreretana maloto no mahatonga ny finoanao tsy hifankahita amin'ilay programman'Andriamanitra. C'est toujours par les pensées impures que ta foi n'arrive pas à vraiment atteindre Dieu. Jereo ny Timoty voalohany toko voalohany. Timoty voalohany toko voalohany ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, zao didy zao no omeko anao ry Timoty zanako, araka ireo faminaniana tao fahininy aminao ireo, mba hoentinao miady tsara ireo amin'ny tananao finoana sy ny fieritreretana tsara izay efa nariany sasany, ka toy ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana. Namandreny ny tonon'ny Paoly eto, Hyménéos Alexandro izay natolotra ny satana mba ho fahaizina tsy teny ratsy. 1 Timothée 1 verset 18 à 20. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Hitantsika zao io tenin'ny Paoly io mikasika momba ny fieritreretana. On voit par exemple là ce que dit Paul par rapport à la conscience. Rehefa ny fieritreretana ny tsy madio na pure, quand on n'a pas une conscience pure, dia very ianao ao amin'ny sekoly ny finoana. On perd dans l'école de la foi. Ohatrany hoe efa te handeha lavitra le bateau amin'ny finoanao fa vokatry ny fieritreretana ratsy dia vaky le sambo, dia rehefa vaky le sambo any ampovoan-dranomasina dia aiza ianao dobo. C'est comme si ta foi veut partir en flèche. Tu sens vraiment que ta foi veut partir en flèche, mais à cause de la conscience impure, de la pensée impure, des pensées impures, le bateau, il est naufragé à cause de... Voilà. Za te teny aminao fa ny fefiloha vaky mbola azo amboarina, fa manamboatra ny fieritreretana ho tsara sy adio sarotra amin'ny olona. Moi, je vous dis que réparer un bateau est encore plus facile que pour certaines personnes d'enlever leurs mauvaises pensées. Rehefa maloto ny fieritreretan'ny olona dia hozy izy ny Baiboly tsy mahazo aina ny finoana an'Andriamanitra. La Bible dit que quand notre conscience est impure, notre foi n'est pas à l'aise. Ny finoana zany dia ohatran'ny henomby anankiray ampidirina ao anaty congélateur na ao anaty frigidaire. C'est-à-dire que la foi, c'est comme une viande de bœuf, une viande de bourguignon qu'on met dans le congélateur. Le congélateur no atao hoe fieritreretana.
Le congélateur, c'est ce qu'on appelle la conscience, par exemple. ampidirana an'le hena mba voatahiry azy tsy asisa. Et c'est là quand on fait rentrer le bourguignon pour qu'il ne soit pas périmé. Fa ny atao hoe fieritreretana ratsy zany mampasiso an'le finoana rehefa tsy miasa ntsony le congélateur dia masiso ao anatiny le hena. C'est-à-dire que cette viande-là, elle va puer si le congélateur ne fonctionne pas. Et c'est la même chose, si notre conscience est impure, notre foi va puer. Zay ny tiako tenenina anao zavatra ngeza be Andriamanitra mitombo avao io. Ce que je veux dire, c'est que Dieu va faire de grandes choses lors de cette nouvelle année. Ary za mahita hoe Andriamanitra efa eo an-dalam-panomanana ny rapture. Et moi, je vois que Dieu est déjà en train de préparer l'enlèvement. Ny antony dia tsotra. La raison est simple. Izy amintsika mbola tsy nahatadidy ny faran'ny taona 2022. Qui ne se souvient pas de la fin d'année 2022? Ohatry ny voamaly zany. C'est comme si c'était hier. Jesosy niteny fa mba higagnenantsika olom-boafidy dia kitian'Andriamanitra ny fotoana afoeziny. Jésus a dit que pour qu'il y a quand même des gens qui soient sauvés, que les élus soient sauvés, il va raccourcir le temps. Aza miasa saina ny toetra ela eto ambony tany so ela velona zany fa na ny fotoana rehefa afoezin'Andriamanitra. Ne te focalise pas trop sur le fait de maximiser ta vie sur terre, de faire voilà ci et ça sur terre, alors que Dieu est déjà en train de raccourcir le temps. Aza fatoro anao ny fonao voazonao zany mandrakizay. Ne t'attache pas trop à ce qu'il y a sur la terre. Efa fony fotoana velariny ao anatinao miomana iona amin'Andriamanitra. Le temps est court et ouvre ton cœur, ouvre ce qu'il y a à l'intérieur de toi pour rencontrer ton Dieu. Tadidio fa amin'izany fotoana zany dia tsy maintsy hisy le atao hoe fanjavonana. Souviens-toi qu'à ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement, donc il y aura des gens qui vont disparaître. Dia tsy ho vitanao raha hoe ny olona kaiky ny fonao tsy hitanao tampoka fenao rery sisa no mipopopopo mijery azy. Tu ne vas pas supporter à ce moment-là le fait que ton entourage, il est parti, ils ont disparu, et toi seul, tu restes là. Raha misy ny tena fitiavana satria voavonjy ianao dia teren'izay fitiavana famonjena izay ianao hihevitra ny hafa mba ho voavonjika eo. Le vrai amour, c'est quand toi tu es sauvé et que toi aussi tu tombes. Manitra amin'izao dia mijery olona araka ny fony mametraka ny programmany ho lara-pahamena, programman'Andriamanitra ho lara-pahamena mihoatra lavitra ny zavatra rehetra. Dieu, en ce moment, met toujours son programme en priorité plus que toute autre chose. Dia inoana ity famarinany ity raha fantatrao ny lanjany mandrakizay. Si tu connais la valeur de l'éternité, dia zao no tiako tonga ao anatin'ny sainao. voilà ce que je veux te transmettre ce soir. Eny tsara ny Écoutez bien. tsy ahonao na ho toram-bato ohatran'ny Stéphane azy ianao. Tu ne t'inquiéteras pas même si on te lapidera comme Étienne. Tsy ahonao nataontsika aza hoe miaritra ianao tokantrano noho izay zavatra mety ataon'ny vadinao ny ataon'ny ankonanao tena mety manafotoana anao. Tu ne t'inquiéteras pas si jamais tu fais ton mari ou fais ta femme. Ny antony dia tsotra. La raison est simple. Raha fantatrao ny laliny mandrakizay dia hitomany eo am-pandoliana ianao isainy anome lanja ny fanahany very mandrakizay mba ho vonjena mihoatra lavitra noho izay action ataony manafotoana anao. La raison est simple, c'est que si tu connais réellement la valeur de l'éternité, tu vas t'agenouiller, tu vas prier pour ces personnes, pour qu'ils soient sauvés. Pour qu'ils soient sauvés. Et leur salut va être vraiment plus important et priorité pour toi que les actions qu'il te fait. Androany hariva andaontsika ho an'ny isam-piankonana tena hiverina ao anatin'ny tontolo fandinian-tena hijery sy hevitra izay ao am-pon'Andriamanitra marina ka hamaly zany antso zany. Ce soir, rentrons vraiment dans cette période dans ce temps de rétrospection, dans ce temps d'examen de soi. Rehefa teny hiverintsika
ao amin'izany tontolo zany a dia fantatro fa mialohan'ny fiafaranany taona ho mpanompo fitafiavanana aminy ianao. Parce que quand nous serons vraiment rentrés dans ce temps de rétrospection et d'examen de soi, avant la fin de l'année, qu'on soit vraiment des personnes réconciliées avec Dieu. Mihavana amin'Andriamanitra ny antsika rehetra. Réconciliez-vous avec Dieu. Ataovy izay azona antoka ao anaty fandinitena fa faly aminao Andriamanitra. Fais en sorte que tu sois sûr que Dieu est content de toi. Tsy anao io fiainana io. Tsy anao io fiainana io. Ta vie ne t'appartient pas. Tsy manana roa isolony ianao tahaka ny pneu raha sendra vaky ny anankiray dia ampidirina ny ray. Tsy izay ny fiainana. Tu n'as pas une roue de secours où si jamais tu perds cette vie-là que tu as, il y a une autre vie, il y a une autre vie par laquelle tu peux rattraper ça. Indray mandeha ihany ianao ohatrany tsy azonao iverenao kiboneny rehefa mivoaka tao dia ohatr'izay koa ny fiainana rehefa mivoaka eto an-tany ianao dia hipitany amin'ny mandrakizay. La vie est juste une seule fois. Tu sors du ventre de ta mère, tu ne peux plus retourner dans le ventre de ta mère. Mais la vie continue. Et c'est la même chose. Quand tu seras mort, il n'y aura plus de retour en arrière dans la vie actuelle, mais tu traverseras vers l'éternité. Araroty ny andro azo anaovantsio. Profiter des temps. C'est quoi Araroty ny andro azo anaovantsio fa miaratsy zao fiainan'izao. Profiter des temps où vous pouvez faire des choses bien, vous pouvez faire bien les choses et racheter le temps. Dia ny tiako hojaraina ao anatin'izay dia tsotra. Et ce que je veux vous faire, ce que je veux vous transmettre par rapport à ça, c'est aza miezaka ny amantatra izay ny anatin'ny olona fa velao azy ny azy. N'essayez pas de juger les gens, d'essayer de connaître ce qu'il y a à l'intérieur des gens, mais laisse ça entre lui et Dieu. Raha azo atao dia ataovy ohatrany tsy misy mba tsy hakasika ny finoanao raha sanatria ka haloto ny fitretanao na hitsara tsy marina ianao. Si c'est possible, essaie même de faire en sorte que ça n'existe pas, même si tu vois que quelqu'un pêche, essaie de faire en sorte que ça n'existe pas si jamais ça devait atteindre la pureté de ta pensée. Mozy izy ny ten'Andriamanitra mantsy hoe ny fiafaranany zavatra rehetra rehefa tapitra ny eto an-tany dia fitsarana. Si jamais ça devait atteindre la pureté de ta pensée, la manière dont tu vois cette personne-là à ce moment-là, parce que Dieu a dit que rehefa mifarana ny fiainana eto an-tany dia fitsarana. Quand la vie sera terminée, viendra le jugement. Après la mort, le jugement. Ty farany taona ity farany taona fandiniantena. Cette fin d'année, Dieu m'a visité en disant que c'est une fin d'année de rétrospection, d'examen de soi. Ndao tsika hivavaka ary mametraka ny fisainantsika, ny fieritreretantsika, ny fotsika sy ny mba tsika iray manontolo mba ho isan'ny olona moro vangin'Andriamanitra ianao, moro vangin'Andriamanitra. Prions donc maintenant et ouvrons nos cœurs pour que nous soyons vraiment des gens à qui Dieu peut visiter facilement. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy androany hariva misaotra ny amin'ny teninao. Père, dans le nom de Jésus, ce soir, nous te remercions pour ta parole. Vangino sy raha iavy isan-tokantrano izay mandre an'izao fampianaran'izao androany alina. Visite chaque personne qui écoute ce message, Seigneur. Ataovy manana fahafahana izy misokatra ao anatin'ny fony tena ny melanja zany teny zany ho fahamarinana feno ao anatiny Andriamanitra. Fais en sorte qu'il ouvre son cœur, Seigneur, et qu'il accepte cette parole comme vraiment une pleine vérité. Aza vela isy olona anankiray Andriamanitra ho voagejany filany ao anaty fieritreretanao maloto, ho voagejany zavatra maro samihafa ka tsy tanteraka ara-piombonana aminao androany. Ne laisse aucune personne, Seigneur, être encore enchaînée ce soir par divers péchés cachés et qu'il ne puisse pas être vraiment en communion profonde et te rencontrer personnellement ce soir. Mangataka aminao eo anivo mpitandrina ao anatin'ny ty asa fanompony ity sy mimpanompo Andriamanitra tsara avy ato anatin'ny ty asa fanompony ity manomboka amiko. Je prie, Seigneur, pour chaque pasteur et chaque serviteur dans cette mission et je m'y inclus dedans, moi premièrement. Tena andohariko eo tongotra ao zay androany alina, andiny teny zay androany alina hijery an'izay mbola mety sy noditra tota tokony ho esorina satria andray divay vaovao zay amin'ny taom-baovao. On s'agenouille devant toi, on s'agenouille vraiment devant toi, on te supplie, Seigneur Jésus, et pour que tu puisses nous délivrer des outranciennes, de toute outrancienne, pour qu'on puisse recevoir le vin nouveau de la nouvelle année.
mba tena ho hitanao ny fonay Andriamanitra, mba tena ho hitanao ny ao anatinay Andriamanitra. Pour que nous puissions vraiment voir ce qu'il y a dans ton cœur, Père, et qu'on puisse vraiment connaître aussi ce qu'il y a dans notre cœur, et qu'on puisse se détacher de ce qu'il y a à détacher. Tena mino Andriamanitra fa tsisy olona anankiray mihaino ahy eto androany ariva ka mahazovazo ny fiainam-panany fandraifanam-pahan-kevitra entitra. Je crois, Seigneur Jésus, que ce soir, il n'y a pas une seule personne qui va se moquer de sa vie spirituelle, mais qui va prendre vraiment une décision ferme ce soir. Raisy ny fanodora tenanay Andriamanitra. Reçois notre offrande, Seigneur, ce soir, notre offrande de vie, offrande d'un sacrifice de vie. Mamindrafo aminay. Pardonne-nous, Seigneur. Okandrano sarobidy anadio anay. Que ton sang précieux nous purifie. Raisiko ny ranao nadio feo ny fietreretanay. Je prends ton sang, Seigneur, pour purifier notre conscience et nos pensées. Tsaroko ny teninao mialohan'ny ty farany taona ty ny amin'ny fitsarana. Je me souviens avant la fin de cette année, Seigneur, ta parole par rapport au jugement. Ozy izy ianao hoe rehefa tsy mitsara mihitsy ianao dia tsy ho tsaraina. C'est toi-même qui as dit, ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Fa rehefa zahay Andriamanitra tsy mitoetra amin'ny toerany tsara eto ambony tany satria tsy nomenao anay zany. Parce que quand on ne se positionne pas sur la place d'un juge, Seigneur, parce que la place d'un juge, c'est pas ça la place que tu nous as donnée. Dia hoy izy ianao hoe hiaraka ny zakarivo taona amiko ianao hitsara ny Israely. Et c'est toi-même qui as dit que tu vas régner 1000 ans avec moi pour juger le peuple d'Israël. Androany Andriamanitra. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, Reo endriky ny fitsarana rehetra tamin'ny lasa dia fonanay ao anatrehanao. toute forme de jugement qu'on a évoqué par le passé, nous te demandons pardon. Matetika izay Andriamanitra zay sam'izay ihany dia mifampitsara-pitoerana. La plupart du temps, c'est nous-mêmes qui nous jugeons entre nous, Seigneur. Lasa tsy mahay mandray fahatsarana avy any amin'ny hafa fa manana vonona foana amin'izay endrika tia nisehony zavatra rehetra amin'izay tia nantikana azy. On n'arrive pas vraiment recevoir toutes les bonnes choses de la part des autres parce qu'on est toujours prêt à les juger, à les critiquer, à dire toujours les mauvaises choses les concernant. Mamindrafo Jesosy io. Pardonne-nous, Seigneur. Mamindrafo Jesosy io. Pardonne-nous, Seigneur. Diovy zay Jesosy. Purifie-nous, Seigneur, Amin'ny avinavim-po. pour l'orgueil, Amin'izao karazana amin'ireo tsy fahendrena rehetra nananay. pour le manque de sagesse que nous avons, Seigneur. Indraindray zay mieritreritra hoe rehefa tsy ekenay dia nenay ihany marina. Des fois, on pense que quand ça ne nous convient pas, c'est que c'est toujours nous qui avons raison. Nefa eo anatrehanao tsy hametraka anay ho marina eo masonao zany mandrakizay. Alors que devant toi, même si on va dire qu'on a toujours raison, devant toi, on peut ne pas avoir raison. Mampianara anay anady zay masina Andriamanitra. Apprends-nous à respecter ce qui est saint, à honorer ce qui est saint. Ary ny baiboly koa dia miteny hoe aoka koa anajy zay napetrak'Andriamanitra ho lehibe ho mpitantana ny karazana obéissance Andriamanitra tsy maintsy miseho aloha eo amin'ny fifanekena maha olombelona samy olombelona vao ahitana taratra ny fanekenanao ihany koa. Apprends-nous à honorer ceux qui nous dirigent, ceux que tu as placés à diriger l'Église, etc., sur les rapports humains, parce que la manière dont nous honorons ces personnes, ça reflète aussi la manière dont nous t'honorons, Seigneur. Aza velanao tahaka ny Absalom zay ka nanao an'i Davida olom-boositra hoe hozy izy hoe efa lahantitra ny fiantsony an'i Davida nefa rainy. Ne permets pas qu'on soit comme Absalom, Seigneur, qui a dit, qui a parlé de David en tant que le vieux père, alors que c'est son père. Androany hariva Jesosy io. Ce soir, Seigneur, Mamindrafo aminay. pardonne. Mikoky eo tongotrao zay. Nous nous prosternons devant Manaiky ianao zay Jesosy. nous. Nous t'obéissons. Rakofy amin'ny ranao sarobidy zay. Enveloppe-nous par ton sang précieux. Na iza tompo manota ao anatin'ity iraky ity. Quiconque pêche dans cette mission, Mijoro Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. je tiens debout devant toi, Seigneur Jésus. Aoka ny famindram-ponao hatratra ny tsirairay avy. Que ton pardon atteigne chaque personne, Aoka izy hijoro vaovao sans indray. exception. Aoka izy hijoro vaovao indray Andriamanitra. Qu'il puisse tenir ferme à nouveau. Mba azo sy nototra vaovao aminao. Qu'il puisse avoir des outres neuves Hitoerany divay vaovao avy aminao. pour qu'un vin nouveau puisse être versé. Atsororoy eo amin'ny fiainanay zany Andriamanitra. Verse ce vin nouveau dans notre vie, Seigneur. Dia fenoy sy nototra anay.
est rempli, que notre coupe déborde. Mille zay Jesosy a. Nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Misaotra indrindra androany ariva. Merci pour cette soirée. Fa zany teny zany no nomenao anay Parce que tu as envoyé ta parole, Seigneur, mba hampitoetra ato anatinay ny fifalianao. pour que nous puissions avoir ta joie. Mba ho tanteraka amin'ny fifalianay. Pour que notre joie soit complète. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Saotra antsika tsiray avy tamin'ny nanaraka izay afatra fo izay. Merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi ce court message. Zavatra anankiray ny angatahako amintsika. Je vous demande vraiment une seule chose. Tena niteny tamiko Jesosy. Jésus m'a parlé. Rehefa oka dia oka. Quand il dit stop, stop. Rehefa miteny izy hoe mandeha dia mandehantsika. Quand il dit vas-y, vas-y. Hitahanareo tsiray avy Andriamanitra. Que Dieu vous bénisse. Hitahanareo ilay Jehovah ka hiaro anareo. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Mampamirapiratra ny tavany aminareo ilay Jehovah ka hamindra fo aminareo. Que Dieu fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa miséricorde. Ananatra ny tavany aminareo ilay Jehovah ka amenareo fiadanana. Qu'il élève sa face sur vous et qu'il vous donne sa paix. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra. Je suis par la grâce de Dieu. Fahasoavan'Andriamanitra. Vous êtes par la grâce de Dieu. Amen.